fa eo am'izay siatry ny baolina kitra izay ihany ilay elana baolina kitra onze zay ihany ligna Lamanga sy ny Orange Madagascar dia anifarana ny dingan'ny fanontanana ary fantatra ireo ekipa hiatrika ny dingan'ny famaranana amin'izany faminanana izany. Fantatra avokoa ireo ekipa valo hiatrika ny dingan'ny famaranana amin'ny fifaninanana baolina kitra ho an'ny sokajy Génération 2000 karakarain'ny ligna Lamanga sy ny Orange Madagascar. Natao indrindra ampiainana an'ireo zandrikely malagasy ny Euro 2024 atao any France amin'izao fotoana izao. Hetsika izay tsy ahivina hatrany fa nampitondraina ny anarana Orange kitra UEFA Euro 2016. Ho an'ny vondrona AC ny fanitsaina teny amin'ny kianja Sovaly Ouest Mananjara aloha dia ny ekipan'ny Netfoot nitondra ny anaran'ny Allemagne sy ny FCM Mamorarano nitondra ny anaran'ny Suisse ary ny ekipan'ny Zamia Mazoriv nitondra ny anaran'ny Ukraine no tafita amin'izany dingana famaranana izany. Io maraina dia nisy ny famaranana kely ny onan'ny Netfoot voalohany tao amin'ny vondrona C sy ny ekipan'ny FCM voalohany tao amin'ny vondrona A. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipan'ny Netfoot miakanjo manga ho mpandresy tamin'ny Saharaino ohatra. Ny aloha izay kosa dia ho an'ny fiadinan'ny larana fahatelo tao aorian'ny fandakana tiro buten'ny roa no nivoahan'ny ekipan'ny Zamia ho mpandresy nanoloanan'ny ekipan'ny GSS Morarano. Nisaraka Adsala Rainoraino rotota tao anatin'ny 15 minitra indroa miditra. Marihana fa ny sabotsy 15 jona ho avy izao no anaovana ny dingana famaranana amin'ity Orange kitra UEFA Euro 2024 ity eny amin'ny kianjana Larbi.